Ny voalohanteny dia misaotra ny ramatoa ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa sy tompon'andraikitra isan'ambaratonga sy isatsokatsy eto amin'ny tanànan'Antananarivo renivohitra nanasanay mpikapoka amin'ny sehatra fitaterana taxi ville. Misaotra azy zay ny amin'ny ireo fanazavazavana sy ireo foto-kevitra ao amin'ny fampandrosoana izay katsahan'ny tanànan'Antananarivo hanatsarana ny sehatra ny fitaterana na eo anivon'ny taxi be zany na eo anivon'ny taxi ville manokana izay nanasananay androany. Rehefa naranay teo ny fanazavana samihafa dia tena resilahatra izay fa tena manana finiavana anasosy anatsara ho amin'ny sehatra ny matianina sy ny tsaratsara kokoa ny sehatra asa taxi ville sy ny fitaterana amin'ny ankapobeny eto Antananarivo renivohitra ny commune urbaine. Izany dia arak'izay tapa-kevitra sy ireo dindindikan'ny fanaovana ray aman-dreny sy zanaka teo dia te hijoro zahay na amin'ny hoe zanaka makato ray aman-dreny satria ny commune urbaine Antananarivo no atao hoe ray aman-dreny mpiahanay eto amin'ny sehatra ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ka izany fijoroana izany manana ny etaeta hoe hiara-mandroso sy hampandroso an'ity tanànan'Antananarivo ity dia mba ho fandraisany anjara amin'izay fanatsarana ny tanànan'Antananarivo zay dia mijoro koa zahay ary ny irinay sy ny fikasany indrindra dia ny hoe mba hanana fikambanana matanjaka koa eo amin'izay hoe fijoroana amin'ny foto-kevitra mba hiroso amin'ny tsaratsara kokoa zay satria raha antsika malala fa ny atao hoe mahatany demokratika atsika dia misy ny atao hoe manana sy mivohy foto-kevitra hafa zay everinay fa mifanohitra amin'izay tetika asa fampandrosoana tian'ny commune tanterahana zay. Koa izahay zany izay tena resy lahatra tamin'ny fifanakaloza-kevitra tamin'ny ray aman-dreny sy zanaka teo dia tena vonona miara-mandroso ary anao zay mba ahafahanay mandray anjara kely dia kely no mety ho vitanay mpisehatra ao anivon'ny taxi ville fa kosa amin'izao adidy lehibe hafanarenana ny firenena zao dia mba fandraisanay anjara fankatoavanay an'ireo tompona andraikitra izay ray aman-dreny mpiahanay eto amin'ny tanànan'Antananarivo fankatoavana tetikasa sy ny paikady hoentiny manatsara ny fitaterana dia mijoro zany zay ary everinay fa tsy hijanona amin'ity didinikandroany ity ihany fa amin'ny ho avy dia hijoro zay manohana ny hevitray fa izay dia te hampandroso ny tanànan'Antananarivo ary mba te hanome zavatra tsara ho an'ireto vahoaka mpiray tanindrazana izay efa reraky ny fahasairanana sy ny tototro ny faharatsiana dia mba mandray anjara zay amin'ny fanatanteranay izay fandaminan'ny commune mba ho amin'izany tsaratsara kokoa zany. Dia makasitraka indrindra tompoko ary dia hiara ifanentana izahay mba hijoro amin'izao foto-kevitra miara-mandroso amin'ny fanatsarana ny tanànan'Antananarivo zao ary avelo sady eto mpamaranana ny hoe mahatsapy zay fa eto amin'ny tanànan'Antananarivo misehatra amin'izao asanay zao ny commune urbaine Antananarivo no ray aman-dreny sy tompon'ity tanànan'Antananarivo ity manana ny heviny izay heveriny hanatsarana ny tanàna izy ny any ataonay dia ny manaiky sy mankatò zany ary manaraka n'ireo fandaminana izay apetraka dia hiara-mibioka ny amin'ny hatsaran'Antananarivo isika rehetrarehetra.